taranja fototra atletisme isan'ny niankinan'ny medaly volamena ho an'ny Madagasikara ihany koa satria enina no azontsika nandritra izany faninanana izany kanefa na dia eo azy izay medaly volamena azontsika izay hita mbola ho lesoka ho an'ny atleta malagasy ny eo amin'ireo concours isan-karazany eo amin'ny azakazakitsika no tena hita misongadina raha ho an'izay faninanana izay. Medaly volamena enina no azon'ny Madagasikara teo amin'ny taranja fototra atletisme saika teo amin'ireo azakazaka sprint avokoa no nandrombahantsika medaly volamena. Medaly volamena efatra no azontsika teo amin'ny taranja fototra atletisme ka famaranana teo amin'ny 700 metatra zazavavy nazombahantsika izany medaly volamena izany tamin'ny alalan'ny Raherin'ivo Koloina 7:12 sekondra sy 7:12 apahazatony. Ny laharana faharoa medaly volafotsy kosa Itesi Bristol avy any Seychelles 2 minitra sy 2 apahazatony ary laharana fahatelo any Loa Léopold avy any Maurice 2 minitra sy 2 sekondra sy 3:30 apahazatony. Mbola medaly volamena ihany koa no azontsika teo amin'ny 100 metatra ho an'izay sokajy zazavavy izay tamin'ny alalan'ny Njarasoa Nomenjanahary ary mbola medaly volafotsy ihany koa tsika teo amin'ny 100 metatra zazavavy izay tamin'ny alalan'ny Mamtina Jani 13 sekondra sy 2 apahazatony ary ny Nomenjanahary 12 sekondra sy 20 apahazatony. Teo amin'ny 700 metatra zazalahy medaly volamena ihany koa Madagasikara tamin'ny titolakandro ity tamin'ny alalan'ny Renandro Patrice 20 sekondra sy 30 apahazatony na mitany izany. Laharana faharoa Corentin Vernassin izay teratany Réunion 15 sekondra sy 4 apahazatony ary laharana fahatelo Stefano avy any Seychelles 9 sekondra sy 20 apahazatony. Teo amin'ny 500 metatra zazavavy ihany koa medaly volamena i Madagasikara tamin'ny alalan'ny Rasolertina Lina ary laharana faharoa kosa ny Maleko Moussa avy any Djibouti. Laharana fahatelo ihany koa Isamia Hassanina mbola avy any Djibouti any. Isan'ny niady dia niady ity azakazaka teo amin'ny famaranana ho an'ny 500 metatra zazavavy ity izay ny fanandrina ny Lina avy eto Madagasikara sy Moussa avy any Djibouti kanefa dia nahery teto ny Malagasy. Teo amin'ny viky miakatra dia medaly volafotsy ny azon'ny Madagasikara lasa ny Calvin Starus avy any Seychelles kosa ny medaly volamena tamin'ny natambikina 2 metatra sy 5:90. Mbola itoeram-pitsimo ny taranja fototra atletisme. Misy ny tokony amboarina satria ny lalao ny CGSO io moa dia lalao anankiray voalohany aloha tsy dia tena hoe fananana be manahoana fa no le izy hoe taranja be dia be no mifangaro ao anatiny dia tokony sehatra anankiray zany izy io fa tsika manao détection ny jeune relève-tsika dia raha mitaranja zay nisy zany hoe ny resaka azakazaka amihe zany dia tokony anisan'ny taranja anankiray nampisongadina antsika malagasy izy io teo nisy ana, misy Andry Lantso, nisy Andry Berlioz, misy Andry Yvon, nisy Andry Hubert zay vice-président ny fédération amin'izao fotoana. Dikan'izay zany tsika tokony manokana effort be dia be amin'ny fikarakarana ny tanorantsika amin'ny taranja io izay anisan'ny tena manavanana antsika malagasy ka ny zavatra rehetrarehetra moa anjaisana lesona daholo dia izay zany anisan'ny lesona tsoana amin'ity CGSO ity raha ny atletisme ny resana hoe mila mikarakara ny tanora zany tsika ho ataontsika relève mba hampisondra sy hampandroso an'ity taranja atletisme ity indray. Amin'ny atleta fahinao efa niatrika lalao iraisam-pirenena maro na taty amin'ny ranomasina indiana na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tany Eropa zany. Ohatrany somary sahirantsika malagasy eo amin'ny resaka concours. Inona ny tena fahitanao mahatonga an'izay hoe somary lesoka ho an'ny Madagasikara ny eo amin'ny concours fa ao amin'ny azakazaka atao hoe ny sprint tsika ny tena hoe manavanana antsika. Io iraisana firenena maro satria ny akamaroan'ny firenena izay mandray anjara dia samy manana ny mampatanjaka anazy. Ohatra raha hiteny zao tsika hoe ny any amin'ny Kenya sy ny any Maroc sy ny sisa dia ny azakazaka lafitrezaka ny mampatanjaka an'izy ireo. Ny antsika aty Madagasikara moa zany dia eo ny sprint sy ny izay mbola mila anaovana ezaka fa ny antsika aty ny resaka lancer sy ny sisa zany io miankina amin'ny vatana. Toe-batana dia mbola averiko eo amin'ny resaka détection zany tsika no mila miasa tena hoe mampisongadina an'izay taranja izay fa raha vao tsy misy le détection tena matanjaka ahafahana mijery hoe ity le mpanao fanatanjahantena mety amin'ity discipline anankiray ity
ary zay no mahatsara an'le programan'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena hoe école des sports satria ny ankizy zany mbola any am-pianarana dia efa mila hofanina amin'ny karazana discipline rehetra tsy ny atletisme irery. Isan'ny tiana omby isika teo amin'ny hazakazaka misy fefy lasy vavy aneo ny fahitany izay tsy fahombiazana izay ireo zarakotsavy izay mpiazakazaka teo amin'ny 100 metatra misy fefy fahiny. Mbola lesoka ho an'i Madagasikara ihany koa ny faninanana eo amin'ireo concours isan-karazany toy ny vity miakatra, ny vitin-dava ary ny lancer isan-karazany. Ny fampizaran'ny nosy anankiroa Maurice Larenao medaly volamena teo amin'ireo sehatra ireo.